Savy d'une option Tino am Blue Line TV am Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vavao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-bavao. La 4G Batelma vous présente ny vavao. La vache qui rit. Tontolo andro feno asambarana. Manolotra anao ny vavao. Lazo maraina io ny filohan'ny syndika ampitsara taorian'ny fanambarana izay nataon'ny ministry ny fitsarana momba ny raharaha ho sinary fa tokony itony fanadadiana fa tsy hijanona hatreo. Miantso ireo mpino anivon'ny FJKM mandray andraikitra politika. Eto amin'ny tany sy ny firenena ny filohan'ny FJKM omaly teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena, ny fifidianana, ireo no anisan'ny notsindriana tamin'izany. Mifanilika andraikitra amin'ny fitantanana sy ny fanajariana an-tanàn'Antananarivo ny eo anivon'ny CUA sy mitondra fanjakana. Ny filoham-pirenena milaza ny tsy fisian'ny fahombiazana amin'ny fitantanana. Antsonjay sy fanadiova-tena kosa ny andraisan'ny fiadidin'ny commune ny fanambaran'ny filoha sy ny tompona ndraikim-panjakana. Ny varina an-dranomasina tanteraka amin'izao fotoana izao ilay andehan-drahana matevina nitondra orana tamin'ny faran'ny herinandro teo. Anomboka ho tsara ny andro rapitso ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga. Maresaka iraisam-pirenena any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Mitony fidinana an-dalambe manohitra ny fitondrana any an-toerana, fitsiketsehana izay notarihan'ny fikambanana laika akaiky ny fiangonana katolika. Olona enina no fantatra hatreto fa maty raha ny antotanisan'ny ONU. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa andreo mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV, Antsiranana, TNTV, Fianaratsoa. Nanombotsika ny vaovao amin'ity alina ity nilaza avy hatrany io maraina io ny filohan'ny syndikan'ny mpitsara taorian'ny fanambarana izay nataon'ny ministry ny fitsarana momba ny raharaha ho sinina ary fa tokony itony fanadadiana fa tsy hijanona hatreo. Fanadadiana Andra Arson. Tsy tokony hijanona hatreo amin'ny fanambaran'ny ministry ny fitsarana sy ny procureur de la République fotsiny ihany ny fanadihadiana amin'ity raharaha ho sinina fa ity, hoy ny filohan'ny syndikan'ny mpitsara malagasy Fanirisoa Ernevo, fa tokony toy hatrany satria mbola betsaka ireo fanontaniana tsy nahitam-balon'ny mazava. Faly ihany izay hoe mba nanazava zareo saingy tsy ampy le izy. Eto izany izao dia be dia be ny fanontaniana mbola mipetraka ary ataoko angamba fa anatin'ny fanadihadiana izay itoy manomboka izao, izay hisokatra manomboka izao no ahitana an'izay valim-panontaniana izay satria nahita izahay fa nilaza ny ministra hoe izy koa dia hitory ary ampanokatra an'izay fanadihadiana izay fa saingy mbola manontany tena ihany izay hoe ary ahoana moa izany ny momba azy satria izy dia ao anatin'izay ho anaovana fanadihadiana izay ary ny miassiste izay au carré handeha fanadihadiana eny amin'ny Bianco, eny amin'ny Conseil supérieur de la magistrature ary raha ohatra izy ka mbola mijanona ao ministra ihany dia eny amin'ny Parlement satria ireo no afaka mametraka an'izay enquête parlementaire izay amin'ny ministère.
Mampambetra-panontaniana ny filohan'ny syndikan'ny mpitsara malagasy ihany koa ny fomba filazan'ny nanivon'ny fiadidinan'ny repoblika sy ny gouvernemanta fa tsy tokony tokisana izay ambaran'ny Osinina Arfa satria kadra nandositra izy. Dia manaraka izany koa dia tiakany nisy tomana hoe ary zareo amin'ny présidence zany tsy manana argument ankoatra ny hoe tsy atokisana io olona io toy izay hoe nanomboka oviana ilay olona vao tsy atokisana. Nanomboka izy nitsoaka dia nilaza hoe zahana dia nanao kolokolo na fako nitsoaka teo ve izy nanomboka tsy atokisana fa tamin'izy nahazo any karatra mahaconseiller anazy izy nanome an'io sa izy nanao osika maninona nefa izy toa tsy nienjena manao osika fa le usurpation de titre no nanenjena anazy dia hoe nampiasainy ny karatra nomena anazy nefa izy efa tsy miasa intsony any hoe niasa tao zany izy taloha. Mbola tena resabe ny anivon'ny fiarahamonina sy ny mpanarabavao ity raharaha Osinina Arfa ity. Azo lazaina ho tsy ampy sy tsy nahafapo ny mpanarabavao iny ny fanambarana nataon'ny ministry ny fisarana iny omaly. Izay tsy takona nafenina fa noezahina namboarina ka tsy vita tsy anjery fa tsy maintsy novakiana tao amin'ny RNM sy TVM iny. Namana Andry Rarson miakareto amin'ny plateau Cool TV amin'ny ity alina ity amakafaka ny tontolon'ny politika izay mafapana amin'izao fotoana izao. Miarabanao Andry tonga eto amin'ny plateau ny Cool TV. Nanao fanambarana ihany omaly ny ministry ny fitsarana manoloana ny raharaha Osinina Arfa izay fanambarana moa efa nandrasan'ny be sy ny maro. Na ilika ny mpanao gazety tsy miankina tamin'ity fanambarana ity fa ny RNM sy ny TVM ary gazety antsoratra iray ihany no voantso sy afaka nanatrika izay ahoana ny fahitanao an'izay trano izay. Manoloana ny fanambarana izay nataon'ny ministry ny fitsarana Rasoul Elise Alexandrine tany aina manjerim-bahoaka RNM sy TVM omaly iny dia tena mbola niteraka resabe teo anivon'ny fiarahamonina indrindra fa nireo mpanarabavao ilay votoaty ny fanambarana sy ny fomba nanatanterahana azy analana Davida. Voalohany aloha dia eo amin'ilay hoe fomba nalian'ireo mpanao gazety tsy miankina tsy anatrika ilay fanaovana fanambarana. Rehefa naheno mantsy ny mpanao gazety fa hanao fanambarana ny ministry ny fitsarana omaly maraina tokony hoe tamin'ny 10 ora dia niazakazaka nakeny amin'ny Brown teny faravohatra satria efa nangetaeta sy nitady mafy ary nangataka mihitsy hoe inona ny faneho-kevitra ao tamin'ireny anaranao voatonton'ny Osinina Arfa ireny. Rehefa tonga teny ny mpanao gazety dia nolazaina fa tsy isany ray ilay fanambarana satria nisy fuite. Inona le fuite? Dia hoe ny RNM sy TVM ihany no nasaina ka nahoana ny tonga eto marobe ireo mpanao gazety tsy miankina. Fanontaniana mipetraka amin'izany aloha voalohany dia hoe aiza ho aiza ny ambaran'ny fanambarana iraisam-pirenena ny zon'olombelona ao amin'ny 9/20 izay aratsika misara sy ny voarakitra ny 9/20 amin'ny lalam-pandrena ny repoblika faha-efatra amin'izao endrika fanilihana ny mpanao gazety izao. Tsy ny mpanao gazety ihany no nailika analana Davida fa indrindra ny vahoaka malagasy. Andriamanjaka sy tompon'ny fahefana manoloana amin'ny fanosisena ny asin'ny fitsaran'ilay vahoaka malagasy io. Eo ihany koa ny fiandrianam-pirenena tamin'iny fanambarany Osinina Arfa amin'ny hoe fandraisana tompon'andraikitra voalohany ny fitsarana malagasy ho nandray kolikoly ka nanampy azy nandositra ny fonja iny. Tsy mendrika ary ve ny afantatra ny marina momba izany vahoaka malagasy tsy voatery ho mpanaraka TVM sy RNM. Antovaro ihany koa na ny Andramatoa minitra ny mpanao gazety dia tsy tiany mipetraka ireo fanontaniana mety anelingelina azy amin'ny ireo mpanao gazety tsy miankina. Ohatra amin'izany ireo tranga vao mariky ny mpanao gazety izay marina efa nitady Andramatoa ministra hoy teo aloha teo ministry ny fitsarana eo nandritry ny andro maromaro izay vao nivoahan'ilay fanambarana iny Osinina Arfa tao amin'ny Le Parisien TV ny fiandohan'ny herinandro lasiny. Zavatra hita koa vao mariky ny mpanao gazety dia hoe ilay fanambarana natao omaly dia efa vita tamin'ny 20 Janoary izay ny daty mipetraka eo aminy. Io atsehotsika misary io ary efa vitan'ny ministra Sony izay fanambarana 20 Janoary izay. Izay fanambarana le mivakiny omaly io dia mampatra menitra-panontaniana ny maro sy ny mpanarabavao indrindra moa tsika mpanao gazety hoe inona ary mbola nandrasa n'andro maromaro fa nanome fanazavana
efa nitady nitanao kasesy nitady eo mila efa nazavana mbola tsy misy fiarana natao ve mialohan'ny zoma efa nandravetana n'ilay fanambarana zay novaksina atao amin'ny RNM tsy novaksina atao amin'ny TDM zay no ena tonga an'ilay hoe ny andro ny alahady ariva vao nanao an'ilay fanambarana ary nailika ampanao gazety araky nambarantsika teo hoe teo anivony tsy miankina ampanara-baovao sy nivoaka malagasy anefa zay mpandoa ny karama an'ity mpikambana anankiray ny gouvernement ity tsy ilay vola be 7 euro no lazainy osinary fa tsy vola be io ny tena manahirana amin'ny voaka malagasy ho isika teo fa lehibe ny fanomezany Ramatoa ministre ny fitsarana fanazavana fa hoe inona ny antony sy nandrisika azy nandray ilay avis favorable na mindrana fonja VNCFA eo eny an-tanimora ilay teratany frantsay zay lazainy fa jola gagla dia iny ihany koa mbola nanomezany fahafahana mitsabo teny ivela mifonja azy zay ambara fa tsy izy ny tompon'andraikitra tokony hanome izany favorable sy fahanomezana fahafahana andehana mitsabo tena ivela mifonja izany tsara verina aminao kely ity fanambarana mpitsara iray zay no vahiny teto amikolo TVFM ity raha araky ny lalàna aloha zany dia hita hoe na dia la voalaza zany fa narary izy fa misy tsy mazava ihany zany le procédure narahany satria sady aingana dia aingana le procédure no tokony hafa zany tompon'andraikitra nandray fepetra tamin'ireny zavatra ireny. Ahoana kosa ary ny fahitanao ny votoatin'ilay fanambaran'ny Ramatoa Minisitra? Raha votoatina aloha dia nandritra ilay fanambarana Ramatoa Minisitra omaly dia fanilihana andraikitra mazava amin'ireo mpiara-miasa aminy no tena nisongadana teo ireo agent pénitencier zay nambarany ho nanararoatra amin'ny fahazoan-dalana nomeny médecin chef zay nanome baiky ny agent pénitencier maintsy ny koa ireo mpitsara lazainy nanatsikafona tanteraka tokoa ny tira raha ity fa tsy tia ny fanadiovana ataony amerenana anasy ny fitsarana raha nrafitra misy atao nivon'ny fitsarana malagasy anefa ny lalaina David dia ny ministry ny fitsarana zay izy tenany lehibe an'ireo tantarain'ireo ankoatra amin'ny filohan'ny république zay lehibe ny CSM na ny conseil supérieur de la magistrature zay magaga ihany koa fa dia tsy hainao teny manoloana ity raharaha masaringotra mpitsara ambony raha ity zay tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena eo ankoa biany koa zay mbola tsy hainoantsika retsaka na dia efa nilaza azy teo nivon'ny syndicat mpitsara malagasy fa efa nametraka fitarainana momba ny kolokolo amin'ity raharaha ity eny anivony zareo raha tsy haivina nefa tany ampita tany nametra-pialana ny ministry ny fitsarana tamin'ny Mali noho ny famotsorana ny fitsarana ilay activiste iray zay voaroroy nanakirotana ny filaminam-bahoaka tany Mali nametra-pialana koa ministra frantsay ministry ny fitsarana frantsay noho ny tsy fitovizan-kevitra teo aminy sy ny gouvernement fa efa nampanatanteraka zany amin'ny fanalana ny fizakantena ny zopirenena frantsay amin'ireo voaroroy tamin'ny asa fampiroroana tamin'ny frantsay ireny eto Madagasikara ny fandihana andraikitra sy fifikirana amin'ny seza no kolotsaina aparitaka ireo nahazo fahefana sy nampindrahan'ny vahoaka fahefana eto amintsika mbola tena lavitra any lalaina David izany fahatsapana andraikitra sy fahaiza mitantana ary izany fampiarana ny tanitandalana zany raha ny eto Madagasikara. Ankasitrany ianao namana Andry Rarson tondra izay fanazavana sy famakafakana zay makasika nyity raharaha ho sinina fahaty sy ny fanambaran'ny Ramatoa Minisitra. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia mifanirika andraikitra amin'ny fitantanana sy fanajarena tanàn'Antananarivo ny eo anivon'ny CUA sy ny mpitondra fanjakana ny filoham-pirenena milaza ny tsy fisian'ny fahombiazana amin'ny fitantanana atsonjay sy fanadiova-tena kosa no andraisan'ny commune ny fanambaran'ny filoha sy ny tompony andraiki-panjakana Fezora Ravaly.
Namaly ny fanambaran'ny filohan'ny pirenena tao anatin'ny fandarana fitombita farany teo ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo io maraina io. Fitombita izay niresahany mikasika ny tsy fahombiazana ny mpitantana ny tanàna ka tsy mitondra afa-pandrosoana ka mahavoasokajy ny Antananarivo renivohitra maloto indrindra eto Afrika. Tsy zava-baovao raha nambaran'ny tompon'andraikitra mpampita iraka eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny antso izay sy ny fanadiova-tena ataon'ny mpitondra amin'ny komina. Tsy misy ihany koa ny fitsinjaram-pahefana marina hanomezana subvention ahafahan'ny komina miasa araka ny tokony ho izy. Fa maninona no manome tsiny tsy mijery afa-tsy ny hoe manatsikera ary ohatrany manaditeny mba jereo tsara kosa aloha ny zavatra petraka aloha no vao miteny inona ny zavatra hoe tokony andraikitra ny fanjakana manampy ny komina. Maninona nanaovana tsonjay isaka misy zavatra tao zany tsy filambanana fa iaraha-malala zany hitapitapireny sanatria eto mamaky ady fa leo fantatry ny vahoaka marina rehetrarehetra fa inona moa subvention azo komina Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao tsy misy. Teny ny prime ministre manipogan hoe ohatra zao miteny ihany koa mialatsiny amin'ilay fitenenana miteny ihany koa tia filoham-pirenena lazaina indray fa hoe mpamonjam-panjakana foana ny mpitantana ny tanàna ny fandimby teo tsorona mazava tsara aloha fa mba tokony adikany ny filoham-pirenena maro ireo komina tsy manana subvention intsony tsy mahazo subvention fanjakana rehefa tsy mitovy loko. Fiketrehana fanongana-panjakana, tsy fahaiza-mitantana sy tsy fisiany mangarahara. Ireo ratsaivana no anisan'ny noresahan'ny filohan'ny pirenena tao anatin'ny fandarana fitombita farany teo. Mampalahelo fa kajikajy politika anonganana sy androbahana fahefana no tany an-tsain'ireo mpitantana ka tsy nipaka any amin'ny ponina ny asa afa-pandrosoana. Adin'ireo ben'ny tanàna mifandimby indraindray ny andraikitra lehibe eo antsorony ary dia izao ny vokany tsy misy ny tena viana maharitra. Sempotra ny tanàna, mitohana ny fiarakodia, ratsy ny lalana, tsy zarizary ny fitaterana, mikorotana ihany koa ny tsena. Zany rehetra zany miampy ny tondradrano sy ny fiotsahan'ny tany rehefa tonga ny fahavaratra satria tsy voadio ara-potoana ny lakan-drano. Ho an'ny mpanara-baovao, adilay politika sy fifanitsahana andraikitra no hita eo amin'ireo tompon'andraikitry ny tanàna sy ny mpitondra fanjakana. Andaniny eo anivon'ny komina toroan'ny mpanolontsaina kominaly tsy mitovy firehana amin'izy ireo amin'ny resaka fanodikodinam-bola tsy fahaiza-mitantana. Ankilany ihany koa mivoaka gazety sy amin'ny haino aman-jery saika isan'andro ny fisiana mpanolontsaina sy olona-ambony akaiky ny mpitondra voasaringotra amin'ny raharaha kolikoly avolenta raha tsy ilaza fa tsy ny raharaha hosinary fa izay mitana ny sainy maro ankehitriny raha fanodikodinam-bola sy fanondranana antsokosoko harem-pirenena kajikajy politika ifehezana ny fividianana ireo no manisany mampalaza ny fitondrana ankehitriny. Ny antso ireo mpino eo anivon'ny FJKM andray andraikitra politika eto amin'ny tany sy ny firenena ny filohan'ny FJKM omaly tena mikanjaben'ny Mahamasina ny fanaramaso sy ny fiainam-pirenena ny fividianana ireo no isan'ny notsindrina tamin'ny zany hiona saina. Manoloana ny fantrana lalina iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny antso ny mpino eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny filohany omaly teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Antso an'ny kristiana rehetra mahatsiaro vavolombelon'ny tompontsika eo amin'ny andraikitra politika mba hirotsaka andray andraikitra eo amin'ny fiainam-pirenena. Anterinay ny antso antsika rehetra mba hanefa didy ka hifidy eo amin'ny fifidianana izay atao. Izay no nambaran'ny filohan'ny FJKM ny mpitandrina Andriamazosoa Irakoami ary notsindriny indimy no hoe aza menatra anao politika. Notoanany tamin'ny voalazan'ny Baiboly ao amin'ny bokin'ny Estera manao hoe ataoko ahoana ny hijery ny loza-njo ny fireneko. Araka izany, mahatsiaro tompon'andraikitra ny eo anivon'ny FJKM amin'ny toe-draram-pirenena amin'izao fotoana izao. Antony, saiky nilaza ho kristiana ny ankamaroan'ireo mpitondra teto amin'ny tany sy ny firenena, nefa izao ny zava-misy iarahany rehetra mahita. Nahitsy ity filohan'ny FJKM ity nandritra ny fandraisam-pitenenany. Raha tena kristiana marina ireo nitondra sy mitondra eto, efa ela no afaka i Madagasikara ho hiatrany ny fanambarany. Marina fa tonga nanatrika ity fotoam-pivavahana lehibe ity ny filohan'ny pirenena Rajonary Mampianina Hery tsy nombam-bady, ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika Mivady, ny filohan'ny Antenimieran-dolona, ny prime ministre sy ireo mpikambana vitsivitsy eo amin'ny governemanta. Isan'ny nanentanan'ny filohan'ny FJKM ireo mpino aminy ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ho avy.
manomboka amin'ny fanamarinana ny anarana eny anivon'ny Biraopokotany izany ka hatramin'ny fandatsam-bato mandritra ny androm-pifidianana. Tsy hifidy fahatany intsony ny vahoaka Andriamanjaka sy tompom-pahefana fa hifidy olona matahotra an'Andriamanitra ho iatrany ny filohan'ny FJKM ny mpitandrina Andriamazosoa Irako Ami. Totosa omaly ny famindrana ny fitantanana ny FFKM ny fiangonana Anglikana indray no mitondra izany ankehitriny raha ny fiangonana Katolika teo aloha ambety tenin'ny FFKM hatrany ny fanamasifisana ny fihavana amin'ny pirenena. Lilira Bata. Omaly teny amin'ny fiangonana FLM 67 hektara no nanatanterahana ny famindrana ny fitantanana ny fikambanana ny fiangonana kristiana eto Madagasikara. Ny fiangonana katolika no nitondra izany farany teo ary zao namindra ny fitantanana izao ho an'ny fiangonana Anglikana. Ny fanamafisana ny fihavanam-pirenena no isan'ny lara-pahamehana ho an'ny FFKM. Nanantitra izany ny FFKM Omaly nandritra io fotoana io. Isan'ny tany anjara toerana hatrany FFKM teto amin'ny firenena, indrindra tamin'ny fitsikerahandro raharaha samihafa tsy nahitam-baolana hatrany, tahaka ny kolikoly, ny fanararaotam-pahefana na ihany koa ny tsy fandriampahalemana, ary fanina ho an'ny rehetra ny filazany rentsikery ireny raha ny voalaza hatrany. Tondray aranaraka dokavarotra isika mialohan'ny anoizantsika ny vaovao izay atantsika moa ny mahakasika ny toetry ny andro eo ihany koa ny famaranana ny Dakar 12 sy 2 arivo. Rehefa avy eo ary. La vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Misy calcium sy vitamine, ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit. Tontolo andro feno hasambarana. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche molle fixe. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molle fixe, maman. Tsisy crédit tsony mihitsy. Teria, io lesy manao foana laro minitra. Efa indroa ela zay nandaniny crédit-ako. Mirana, zaky mampitra amin'ny telefônina. Adinako an-trano. Io moa e lovaty lesy a. Hajanony anao zany fanadalana reo zany fa miaraka amin'ny telemany anta tsy misy tiona za mbola misy foana e. SOS Crédit, tsindrio ny 10 ary mahazo fahana mamaipona. Telma, safidyko numéro 1 malagasy. Oltia, tele anel tia. Misy dessin animé amilay be foana. Nenel tunami. Manaya, manaraka tele na fela champation de sie. Ont, nenel mijery documentaire Tadany koa mijery foot. Tetely championship. Sans Blue Line TV daholo eny izany ny tele anareo trano e. Savy ny option tianao amin'ny Blue Line TV amin'ny vidiny 3 alariary. Fanatanjahantena, fialamboly, sary mihetsika, fandaharana ho an'ny fianakaviana. Vaovao maneran-tany tonga avaingana eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika nisokatra tamin'ity androany ity tany Addis Abeba renivohitry Etiopia ny fionana atampony vondrona afrikana nisafidiana manokana tamin'ity fionana ity ny loha hevitra hoe ady amin'ny kolikoly ny fiantraikany izany eo amin'ny samy firenena ao anatin'ny kontinenta afrikana tsy mitovy ny fiantraikan'ny kolikoly aty Afrika araka ny fanambarany Transparency International i Botswana sy Rwanda ny firenena zara raha ahitana izay kolikoly izay ohatrany ity fikambanana ity Somalie, Tchad, Centrafrique, Madagascar ary République démocratique ny Congo no avy dia avy ny tany izay kolikoly izay atreto. Mbola tsy nandefa ny fanambarana amin'izay hosolo tenantsika ny tompony ndraikitry ny fifandraisan'ny fiadiden'ny République sy ny primatiora.
Nanoisantsika ny vaovao azy dia mbola toy hatramin'ny ity androany ity ny fitokonan'ireo mpiasa eo anivon'ny boriboritany faharoa eny Amandihy. Misedra olana vokatray ireo olona mikarakara taratasy ara-panjakana eo amin'ny ity boriboritany ity. Mioramanitra. Ny korontana ny tao amin'ny boriboritany faharoa androany maraina. Antony tsy voavaly ny filan'ny vahoaka eo amin'ny fikarakarana ireo taratasy-panjakana. Efa ora maro ireto olona ireto no tonga teto saingy tsy mbola misy tompon'andraikitra mandray azy ireo hatramin'izao. Miampy hatrany anefa ny olana eo amin'ny filaharana. Mitaraina ny vahoaka. Sahirana be mihitsy zay zao fotoana ikarakarana ny fianaran'ny ankizy ny CP, BPC, ny baka nefa zao ny ataondry zareo dia nefa zay tsy manana fotoana ivezivezena aty fa miasa. Dia nefa zao ny zavatra mahazo anay ety ka mba mangataka anareo ambonimbony ao mba handray andraikitra momba anay majinika fa mafy ny mahazo anay. Ina be amin'ny efatra marina dia efa miarana etsy tonga aty efa ny misy tsy miasa ny manao ny certificat de bulletin de naissance fakara-panondro ihany irahany zay any amin'ny 3e manefa 4e zany hoe dia lety tsy hainay mihitsy ilay zay ahoana ny fandeha tsy mety zany ilay fomba fiasana. Filaharana be hitanareo zao moa ilay izy efa hatramin'ny 4 zao ny sasany ny teo zay hatramin'ny 5 maraina efa milahatra ry dia rehefa mifindra makaty dia hatramin'izao ohatra mbola tsisy mandray angambany ao ary. Ny dossier mpianatra ny karakarainay eto dia fahasahiranana nananay moa dia arirariran'ny olona ato zay nefa nanamboatra bulletin de naissance sy ny rehetrarehetra zay. Efa tonga eny anivon'ny fiadidinan'ny tanàn'Antananarivo ity raha ity raha ny angom-baovao natao saingy hatramin'izao tsy mbola nisy ny vahaolana avy amin'ny commune urbaine d'Antananarivo. Fananao fampiasana efa tamin'ny latsinainy talata larobia tao amin'ny fiadidinan'ny tanàn'Antananarivo tao conseil municipal. Efa voarainy zareo ny requêtenay ny andry valin'ny fangatahanay zay amin'izao fotoana zao. Mifidy mbola tsisy valiny anke efa herinandro anke zay ilay enquête efa herinandro ilay enquête zao tsy mbola misy valiny nefa mampalahelo koa nge ilay vahoaka. Mbola mitana ny heviny hatrany ireto mpiasa mitokona ireto amin'ny tokony anolohan'ny ben'ny tanàn'Antananarivo renivohitra ny délégué ao amin'ity boriboritany faharoa ity ao anatin'ny fotoana fohy. Hitohy hatrany ny fitokonana hoy ireo mpiasa mandra-piala n'ity délégué ity. Vaovao mampalahelo kosa indray nodimandry ny sabotsy teo ny profesora Nirina Andriamanalina Razafindrakoto fantatra tamin'ny fahavitan'ny fianarany obitsabo tanteraka teto Madagasikara. Isan'ny mpitsabo nazo ny agrégation voalohany tamin'ny taonina 1970 fantatra fa isan'ireo mpampianatra n'ireo ministra sy lehibe ny eo anivon'ny anjery manontolo tompokilà izay eto amin'ny Kolo TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Toetra ny andro kosa indray mivarina an-dranomasina tanteraka amin'izao fotoana izao ilay andeha andrahona matevina nitondra orana tamin'ny farany herinandro teo. Anomboka ho tsara kosa ny andro rapitso raha hoan'ny eto ny faritra Analamanga. Mioramanitra. Ny varina an-dranomasina androany ilay andeha andrahona matevina nitondra orana nandritra ny fiafaran'ny herinandro teo. Tangorin-drahona matevina avy any amin'ny faritry ny lakan-dranon'i Mozambika no tafakatra ny tanety ary niteraka orana ny sesy tao amin'ny faritra Melaka, Vadivavy Finany, Bongolava ary Analamanga sy Atsinanana nanomboka tamin'ny asabotsy atoandro. Amin'izao fotoana izao efa nivarina an-dranomasina io andro ratsy io ary hanomboka ho tsara ny andro rampitso raha ny fanazavana teo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Efa mivoaka an-dranomasina ao Vadivavy zany le tangoron-drahona izay nikisaka avy any amin'ny tapany andrefa Madagasikara dia tonga aty amin'ny ilany Atsinanana Madagasikara. Zany hoe afaka izy zany zay dia hiverina ho maina amin'izay ny toetrandrontsika manomboka eto. Ho maina amin'ilay toetrandro mpahavaratra mahazatra io. Manomboka rampino zany dia misy manatentsika fa tsy hanorana ohatran'ny sabotsy ny lahady teo intsony ny toetrandrontsika fa malomaloka mety misy herika kely ihany indraindray fa amin'ny ankapobeny dia misava ihany ny toetrandrontsika rehefa avy eo. Ho an'ny Analamanga zany ny natsidiko teo dia ny hoan'ny rampitso aloha dia mbola malomaloka ny androntsika fa tsy hanorana ohatran'ilay niainantsika nanomboka ny lahady sy ankeo maraina intsony. Herikerika raha misy dia avy eo maina misava amin'ny andalana zany ny toetrandrontsika ny anatin'ny tapany maraina ny rampitso.
Hatreto aloha mbola miaina anatin'ny vanim-potoana fahavaratra isika. Hitombo ny rotsakorana any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy amin'ny fiafaran'ity herinandro ity. Faritra izay tsy nahazo rotsakorana firy tato anatin'ny herinandro maromaro izay. Tsy mbola misy rivo-doza iforona amin'ity herinandro ity raha ny fanampam-panazavana azo avy eo anivon'ny sampana mpamatatra ny toetr'ny ny andro. Mitaraina ireo mponina eny Ambohidrapeto sy ny manodidina amin'ny faratsian'ny lalana miazo ny fokotanin'izy ireo. Ny fiampitana lakana no vahaolana hitan'ny vahoaka manoloana ny fitohanan'ny fifamoivoizana eny Ampasika eny. Teny an-toerana io nasaina. Toy izao ny fotaka iainan'ireo mponina ao amin'ny komina efatra, Ankadimanga, Ambohidrapeto, Andranonahoatra ary ny komina Fiombonana ato amin'ny distrikana Tsimondrano amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Vokatry ny fitohanan'ny fifamoivoizana izay tsy ahitan'ireo tompon'andraiki-panjakana vahaolana hatramin'izao. Aleon'ireo mpiasa sy mpianatra misafidin'ny lakana hisorohana ny fahatarana, olana nefa ny faratsian'ny lalana. Zao hitanao zao fa voasana tompoko. Hitanao za zao avy any Ankadimanga. Andeo amanga zanako marary any Vato. Tara be amin'le fandehanako. Lalana efa-jato metatra 520 minitra vao vitako. Zao jereo zao fa voasako zao. Nefa ny olona mbola andeha tagnina tôbily. Mizaka mitsingatsingana dia efa mitondra kiraro izy rehefa dia ny kiraro ny solona raha maloto. Tena sahirakirana fa tsy maintsy mitandrina. Le mitondra zazakely tsiny, afanetsahakely tendeo en 67. Tio any le irana iskoto. Miaingana ratsy ny andro fa tsy maintsy mandeha fa ty misy. Rehefa mipity ery indray manasa kiraro fa ty tsy maintsy atao foana. Lalana ty dia tsy maintsy andehanana. Eny Ambohidrano, hatreto amin'ity fiampitana lakana ity, manodidina ny 500 metatra ny fotaka toy izao isaky ny fotoam-pahavaratra. Tora-tsofy rehefa ririnina. Manodidina ny 3,000 isan'andro eo ny olona mifamezivezy eto. Efa maro ny fangatana atao ny mba hijerena izany. Saingy torano tsy mpandamosi ganagana ho hiatrany ireo mpampiasa ity lalana ity. Ampahasailana ny olona zao tokony mba tsy le fitonjam-panjakana ihany le lalana manjava eny Ambohidrano manjava tonga eto amin'ny lakana mba tokony atao pave. Efa ela ihany ny etaetanay amin'izay fa tsy lahiny le fitonjana mihitsy le izy. Fa mba ny angatanay zany mba atao pave io. Indrindra nareo zay ilatsakafanao filoham-pirenena. Jereo Atsimondrano ary jereo Ankadimanga, jereo Afombona, jereo aty Ambohidrapeto tompoko. Fa io zao mamaky anay ty mijaly ny ankizy, mijaly mpiasa, mijaly mpianatra. Tato anatin'ny 3 volana farany, nitombo avy roa ny olona mampita eto amin'ity lakana ity, izay efa nentina taminao tato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV FM. Eto, mandeha anaty fotaka avokoa na vehivavy mitaiza kely na mitondra vohoka. Ny tsy fananan'ny ministera tompon'andraikitra sy ireo komina voakasika vahaolana amin'ny fitohanan'ny famoivoizana no fototry ny olana. Ankoatra ny fahateren'ny lalana, mitombo andro manalina ireo lavaka. Ny fanjakana, mahitany tsy mandray andraikitra, aviorana vao mikoropaka amin'ny tip-top. Tapenana androany, mihitatra voroeny indray ireo lavaka ny afaka ampitso. Vokany, izao ny fahasahiranan'ny vahoaka mpandohetra. Amin'izao fotoanan'ny fahavaratra sy rivo-doza izao dia maro ireo valinaretina miparitaka. Samy manana ny paikady amin'ny fiarovana amin'ny valinaretina ny tsirairay. Mitombo izanefa ny marary mamonjy sy tobim-pahasalamana amin'izao fotoana izao. Narindra ny manana. Misy fiantraikany aloha amin'ny fahasalamana aloha hatramin'izao. Fa ny tena anina zao dia hoe le rano zao hitanao niakatra izy zao dia izany hoe zao midina kely. Dia ny faharoa manarakaraka izany aminay ety moa dia sarotrarotra ihany ny lalana zao fa tena problème be ny makeny aminay. Zao no atao ety zao dia atao hoe ny légume zay mba misy mamborimbory kely ihany dia zao mba atao. Manao ny arorana sy ny izay mba afaka hiarovana amin'ny fahasalamana fotsiny izany. Iezahana atao masaka tsara. Iezahana tsy mihinana zavatra hoe malotoloto eny amin'ny sisisisiny lalana sy ny zavatra maloto e. Izay no fiarovan'ny olon-tsotra amin'ny aretina amin'izao fotoam-pahavaratra sy vanim-potoana fandalovan'ny rivo-doza toy izao.
ny fiarovana ny vatana sy ny finanana sakafo azo antoka sy rano madio no ilaina amin'izao fotoana izao. Ny fanadiovana ny tanàna ialana amin'ny aretina maro toy ny tazomoka sy ny areti-pisefona. Ireo aretina ireo ankoatra ny areti-pivalanana no mateti-pahazo ny marary no ny loto sy ny fako ary ny rano maloto indrindra amin'izao vaninandro izao. Ny trano zany tsy tokony mandomando na carreau na ciment zany satria le mandomando zany dia anisan'ny tena mampikohaka ny mila zany tsapana matetika izy fa indraindray izy mando maraparen'ny andro marain'ny andro dia tsy magaga raha mikohaka tsy magaga raha manavy ny zazakely raha vao vizaka loatra koa ny olona vizaka loatra tsy ampy toromaso dia mihetsika dolo zany ny aretina izay tokony tsetsika ny aretin'ny kohaka ny aretin-tenda sy ny sisa dia tokony ampy toromaso tsara. Etsy andaniny singa maro amin'ny andavanandro no mila fitandremana mba hialana amin'ny aretina amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Etsy ankilan'izay miatraikatra any amin'ny faritra ny fiparitahan'ny aretina indrindra tao aoriana ny fandalovan'ny rivodoza ava isan'izany ny arety tefoedra izay nakasika manokana ny distrika ny Brickaville noho ny loto. Olona 4 manarak'izay no maty ny tazomoka tamin'ny fiandohan'ny taona tany toerana trany. Nanoizatsika ny vaovao aza dia ny farana ny sabotsy teo tany Argentine ny Dakar 8.4 sy andiany fa 7 amin'ity rally raid ity teo amin'ny skadzy moto Mathias Valkner ary teo amin'ny skadzy fiarakodia kosa dia Carlos Sainz. Fanadinina rindra rendrany manana. Ny étape 14 atao amin'ny Cordoba no nanamarana ny ireo mpifaninana sisa tavela teo amin'ny skadzy rehetra ny fifaninanana. Dingana farany izay nalan'ny alay argentin Kevin Benavides nitondra Honda ity étape farany ity. Tsy nampiova ny filarana amin'ny akabeany izany ary voataziny Mathias Valkner ny larana voalohany ary ny batany amboara teo amin'ny skadzy moto. Ilay argentin Kevin Benavides izay nitondra Honda no faharoa ary ilay australiana Toby Price nitondra KTM no nanakatina ny podium moto. Mbola lasa ny KTM indray arak'izany ity andiany fa 7 ny Dakar ity. Teo amin'ny fiara indray ilay teratany afrikana tatsimo Ginelle de Villiers nitondra Toyota Hilux no nahazo ny dingana fa 14 farany fa ilay espagnol Carlos Sainz nitondra Peugeot 3008 Dakar Maxi no nandrobaka ny amboara izay fandresena fandroany ho azy teo amin'ny Dakar. Ilay Katarina Ser Al-Atia nitondra Toyota Hilux no teo amin'ny larana faharoa raha Ginelle de Villiers no nanakatina ny podium ho an'ny fiara. Tontolo ny kitra kosa indray dia fandresena fa 17 tao anatin'ny 20 andro ny lalaovana ny Liga no azon'ny FC Barcelona omaly raha niona tamin'ny Betis Séville tamin'ny sady minoatra moa nandreseny ireo Barcelonais. Isa mavesatra 7 ray kosa no nandreseny Real de Madrid ny ekipany Deportivo La Coruña. Fezora Valy. Isa mavesatra 7 ray no nandreseny Real de Madrid ny ekipany La Coruña teo amin'ny andro 20 ny Liga. Ny ekipany La Coruña no nanokatra ny isa teo amin'ny minitra 17 tamin'ny alalan'ny Lopez. Ho an'ny Real de Madrid indrona mony bôl ny Nacho teo amin'ny minitra 12 sy 20. Bala ihany koa nafaty baolina roa teo amin'ny minitra 12 sy minitra 15. Modric nampiditra baolina iray teo amin'ny minitra 20. Farany i Cristiano nafaty baolina roa teo amin'ny minitra 17 sy 20. Mbola andro 20 zay hatrany. 10 minuto misy no nandreseny Barcelona ny Betis Séville omaly. Tsy afaka nampivelatra ny lalao ny FC Barcelona nandritra ny fizaram-potoana voalohany. Teo amin'ny minitra 7:10 vao nanokatra ny isa Ivan Rakitic. Baolina roa ihany koa no matin'ny Lionel Messi teo amin'ny minitra 4:20 sy ny minitra 20. Fataorian'ny fialan'ny Neymar, mpilalao mamiratra ao anatin'ny Barcelona ihany koa i Suarez izay nampiditra baolina roa teo amin'ny minitra 7:20 sy 7:20. Raha ny atotanisa 7:20 ny baolina matin'ny Messi raha toka 5:20 ho an'ny Suarez.
Ny tananlarana voalohany hatreto i Barcelone manana isy 4-20, faharoa ny Atletico de Madrid manana isy 3-7, ary fahatelo i Valence manana isy 7. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo mitoy ny fidinana an-dalambe manohitra ny fitondrana any an-toerana fihetsiketsehana izay nitarihan'ny fikambanana laika izay akaiky ny fiangonana katolika. Olona enina no fantatra fa maty raha ny antotanisany ONU fanodina. Renivohitra maromaro amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo, maro ireo mpanao fihetsiketsehana no niezaka nanohitra ireo mpitandro ny filaminana. Raha nitatitra avy amin'ny ONU, nisy fotoana ireo mpitandro ny filaminana ireo no nitifitra ny mpanao fihetsiketsehana. Tetsakilany ihany koa, maro tamin'ireo mpino katolika any an-toerana no nanao fihetsiketsehana tamin'ny mpilaminana na Marche Pacifique, ity farany izay fangatahana avy amin'ny lehibe ny fiangonana katolika any an-toerana. Ity hetsika ity izay enti manohitra ny foloan'ny perinasa Kabila. Raha tsy ahivina, ny volana Desambra 2024 no nisy ny fanaovan-tso ny fifanarahana teo anoloan'ireo eveka any an-toerana. Fifanaovan-tso ny enti manomana ny fialan'ny filoha Kabila sy ny fanomanana ny fividianana vaovao. Tsy nisy niova nefa ny fomba fitondrana tany Congo ary izao ny afara tamin'ny fidinana an-dalambe izao. Manoloana ity raharaha ity, naneho ny heviny ny Pape François mangataka amin'ireo mpitondra sy tompon'andraikitra eo anivon'ny Repoblika Demokratika ny Congo ny tenany mba hiezaka ny tsy hampiasa hery amin'ny famahana ny olana any an-toerana. Hatreto aloha, raha nantontanisana avoakan'ny ONU, olona enina no fantatra fa maty tamin'ity fihetsiketsehana ity. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Nilaza io maraina io ny filohan'ny syndika Mbitsara taorian'ny fanambarana izay nataon'ny ministry ny fitsarana momba ny raharaha Hosina Arfa fa tokony itony fanadadinina fa tsy hijanona hatreo. Ny antso ireo mpino eo anivon'ny FJKM andray andraikitra politika eto amin'ny tany sy ny firenena ny filohan'ny FJKM omaly dia mikanja be ny Mahamasina ny fanarahamaso ny fiainam-pirenena ny fividianana ireo no isan'ny notsindriny tamin'izany. Ary farany mivarina an-dranomasina tanteraka amin'izao fotoana izao ilay andeha andrahona matevana nitondra orana tamin'ny farany herinandro teo. Anomboka ho tsara ny andro raha mpitso rany eto amin'ny faritra Analamanga. Dia izay mamana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atolo. La vache qui rit. Tontolo andro feno sambarana. Nanolotra anao teo ny vaovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle de la semaine. Savent d'une option Tino à Blue Line TV ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra.